Barbershop dia toerana anankiray karakarany volon'ny lehilahy aloha. Le métier de barbier existe depuis toujours en Occident. Au Moyen-Âge, en plus de tailler la barbe et couper les cheveux, ces professionnels étaient également dentistes et chirurgiens. De nos jours, être bien coiffé, porter la barbe ou la moustache est de plus en plus tendance chez les hommes. Count Viren a senti qu'il y avait de quoi faire et a lancé son échoppe. Tamin'ny voalohany dia ny hevitra fototra zany hoe natokana ho an'ny lehilahy ilay izy satria misy marge-na virilité koa tao anatin'izay zavatra izay dia izay mety hoe fanohatra amin'ny marge-na salon de beauté sy esthétique izay mety hoe misy fivelarana be. Un barbier est différent d'un simple coiffeur. Un barbier maîtrise diverses disciplines, de la coupe à la coloration, en passant par l'entretien de la barbe, mais aussi les soins du visage et des cheveux. Volombava dia mandoko volo, brossing, toy resaka momba ny volo zany. Ao anatin'izany coupe mazava ho azy zany tsy maintsy mahafehy karazana coupe, style-na coupe be da be. Eo ihany koa ny barbe, misy style-na barbe be da be mila tsy maintsy hoe voafehy zany zay vao tonga amin'ilay hoe barbeur ianao. Eo ihany koa tsy vitan'izay fa ny volomaso, ny tarehy. Misy notion ana esthétique ihany koa zany tsy maintsy hay ao anatin'ilay izy ary indrindrindra ny coloration ihany koa sy ny soin zavatra rehetrarehetra izay ilaina momba ny volo. Ny coiffeur tsotra izay mety hoe indraindray hitantsika eny sisiny na ohatran'izay mahay manety izy, mety hoe mahay manao traçage izy sy volombava dia mijanona hatreo. Fa ny aty amin'ny barbershop zany misy fenitra tsy maintsy arahana ilay izy, misy norme tsy maintsy arahana ao anatin'ilay kalitao. Aller chez le barbier, c'est comme se rendre chez l'esthéticienne ou chez la coiffeuse pour une femme. La jante masculine s'y rend par nécessité, mais aussi et surtout pour se détendre. Le bonus, le savoir-faire du barbier, sa signature. Nefa betsaka ireo vehivavy nahita ny fahaizan'ilay barbeur dia manantona.